Alléluia. Alléluia. Deraina Jesosy tompo. On loue le Seigneur. Ampifaliana iara-panatsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy Donc tompo. on vous dit dans la joie, on vous dit bonjour ce matin. Isitsika rehetra tonga eto amin'izao toerana mahafinaritra. Nous tous qui sommes présents ici ce matin dans ce lieu merveilleux. Ary ianareo ihany koa izay manakaraka mivantana azao fanompoana amin'ny tian'io maraina ity. Et vous qui êtes, qui nous suivez, vous qui suivez en ligne également. Faly miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy a. Bonjour à tous au nom de Jésus. Mety nandeha tongotra ianao a. Peut-être que tu es venu ici à pied. Mety nandeha fiara ianao a. Peut-être que tu es venu ici en voiture. Zavatra inoko amin'ny tian'io maraina ity. Mais moi, ce que je sais ce matin, Fanan'Andriamanitra ny tantananao eto. c'est l'Esprit du Seigneur qui t'a conduit ici. Misy teny soratra masina manao hoe ao amin'ny bokin'ny Salamo. Dans le livre des psaumes, Endre tsara sady mahafinaritra il est bon et agréable raha ny mpirahalany miara-monina. si les frères sont ensemble. Fa ho didian'i Jéhovah io ny fitahingy. C'est là que le Seigneur déverse sa bénédiction Ary ho fiainana mandrakizay. et ce sera une vie éternelle. Miobany ianao andray fiainana mandrakizay. Donc après toi, sois prêt pour recevoir la vie éternelle. Averiko amin'ny anaran'i Jesosy, miomany ianao andray fiainana Je mandrakizay. répète au nom de Jésus, sois prêt pour recevoir la vie éternelle. Mety ve ankehitriny amin'izao fanomboana izao raha iombana ao anatin'ny vavakitsika. Donc allons, on va prier maintenant. Ndao ary vavakitsika. Allons prier ce matin. Iaraka hitsangatsika rehetra, On va tous se lever. lazao amin'ny fonao rehetra ny fisaoranao an'Andriamanitra. Dans ton cœur, et sois reconnaissant envers le Seigneur. Allons être reconnaissants envers le Seigneur. Misaotra Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Merci Père au nom de Jésus Noho ny fitiavanao, pour ton amour, noho ity andro vaovao ity, pour ce nouveau jour que tu as fait, noho ny famindram-ponao. pour ta miséricorde. Misaotra anao tanteraka amin'ny fonay izahay. Merci Seigneur de tout notre cœur, Fa noho ianao no antony ity fotoana ity. parce que c'est grâce à toi si nous sommes là. Tena tsy noho ny herinay, C'est pas selon nos propres forces, no nanoho ny tanjakay, mais c'est grâce à toi uniquement. fa noho ny fanahinao ihany Jehovah. Mais c'est selon ton esprit. Mino izahay Nous avons confiance Seigneur fa ny teninao manambara que ta parole a dit fa raha misy roa mifanaiky que s'il y a 2 ou 3 personnes ka hangataka zavatra amiko amin'ny anarako et qui demandent en ton nom, dia ataoko izany. et tu vas le réaliser. Raha misy roa na telo S'il y a 2 ou 3 mivory amin'ny anarako qui s'unissent en ton nom, dia hoe foany aho. alors tu es là présent. Misaotra Andriamanitra Merci, merci Père, fa marina aminay ny teninao. parce que ta parole est vraie Azo hiainanay izany, et nous pouvons la vivre. azo hivelomanay izany. Nous pouvons vivre ta parole, Seigneur. Andriamanitra, Père, aseho i amin'ity maraina ity montre-nous ce matin, Père, fa eto ianao, que tu es là, ta présence est là. manatrika ianao, Tu es là, Seigneur, parmi nous. miasa ianao Et tu œuvres profondément. ary tsisy matohatra anao. Et rien ne peut t'empêcher de faire ton Misaotra œuvre. indrindra tompo Merci, Père, noho izao fotoana izao, pour ce moment. amin'ny anara maherin'i Jesosy. En ton nom, Seigneur Jésus. Amen. 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 Ataontsika hitehaka mafy Allons amin'i applaudir le Jesosy. Seigneur. Mangalaza, ya
Asandrato izy any amin'ny avo indrindra, asandrato izy ambony hatrany, terao izy. Asandrato izy any amin'ny avo indrindra, asandrato ambony hatrany, terao izy. Solonay rampefahina, miala elo sy niakivina, misafidy ny falindraye, fa tsara loatra ianao iray e. Tsara loatra anao, tsara safa loatra anao e. Tsara loatra anao, tsara ray anao e. Ireo any sy fitsapana, nanaovanao fagagana, fampamonjy mahery anao, mahagaga fitondranao. Tsara loatra anao, tsara safa loatra anao e. Tsara loatra anao, tsara ray anao e. Aeko fananaye, aeko fananaye, aeko fananaye, aeko fananaye, aeko fananaye, aeko fananaye. Dirao Alleluia, 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 fananaye. Alleluia, 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 Alleluia. Aeko fananaye. Zany tsy misy tahakany Jesosy, tsisy 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 tahakany Jesosy, misy tahakany Jesosy, tsisy tahakany Jesosy. Alleluia, 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 Alleluia. Tsisy tahakany Jesosy, tsisy tahakany Jesosy, tsisy tahakany Jesosy. Alleluia. Tenenao akaikinao hoe tsy misy takan'i Jesosy hoe. Kitio kely mihitsy izy dia teneny hoe tsisy takan'i Jesosy hoe. Andao ataontsika le hira hoe tsy misy takan'i Jesosy dia andao tena iraintsika amin'ny fontsika rehetra izany androany. Amen na? Arahantsika akaiky izany androany. Tsy misy tahakany Jesosy, tsy misy tahakany, tsy misy tahakany Jesosy, tsy misy tahakany, tsy misy tahakany Jesosy, tsy misy tahakany, tsy misy tahakany Jesosy, tsy misy tahakany. Tentady ao tsy misy, nikakao tsy misy, tem mihodina tsy misy,
aiza zany olona mitady zany, aiza zany olona mihodina izany, dia aloha miala ao anatin'ny seza misy atsika, dia andao tsika iteran'ny tompo. Amen. Amen. Alléluia. Tsy misy tahaka ny Je, tsy misy tahaka azy, tsy misy tsy misy tahaka ny Jesu, tsy misy tahaka azy, tsy misy tahaka ny Jesu, tsy misy tahaka azy, tsy misy tahaka ny Jesu, tsy misy tahaka azy. Nitady aho tsy misy, nikarika aho tsy misy, dia nihodina tsy misy, tsy misy tahaka azy. Nitady aho tsy misy, nikarika aho tsy misy, dia nihodina tsy misy tahaka azy. Aufa ny tananao, asanja tuany amin'ny avo, kitsakitsao ao ambany, ilay Satana efa resy. Aufa ny tananao, asanja tuany amin'ny avo, kitsakitsao ao ambany. Omite afa tanana, mariki ifafana, avela wany ambatikani, yala situmani. Omite afa tanana, mariki ifafana, avela wany ambatikani, yala
antsika ihany zany andriamatra de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand, de tout mon être, alors s'élève un chant. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es grand. Dieu tout-puissant, que tu es manada chani nara no zetupo kanifuna yi lebe itupu anara na fuji anara na fuji Asanja kuzarwan ifukuira nife Asanja kanara na fuji Gira ni nara non vaoka no tupo Hallelujah Apeshoyom tuera ni zanwan Vale penyana Ituku Ira Lebe Ituku Irisikre Weaske Lebe Ituku
Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Digne de louange. Je chanterai. Son nom est tout puissant. Son nom est tout puissant. Tu es digne, Seigneur. À toi la gloire, Jésus. Je chanterai combien Dieu est grand. Anarana fugir. Anarana fugir. Medicanite. Medicanite. Il faut cuire la Il liberté. faut cuire les baies, les taureaux. Medicanitera. Siniata, asada chani tana naimana, mauvuni naisha, medicanitera. Siniata, asada chani tana naimana, mauvuni naisha. Fatsariana, Makakatsariana, Tisimitu Viamina, Tisituana, Fatsariana, Makakatsariana, Tisimitu Viamina. Tisituana, Zaya. Medicanitera. Siniata, Asada Chani Tana Naimano, Baufuni Naisha, Medicanitera. Asada Chaiwana. Asada Chani Tana Naimano, Baufuni Naisha, Fatsariana, Makakatsariana,
masina tokoa ianao tompo tsisy toanao Tsika zany androany fa masiny anao
Nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et que ta sainteté remplisse ce lieu. Nous prions que ton règne vienne et que ta volonté soit faite et que ta sainteté. Antsika faran'ity androany hoe mandraikizay ianao tompo à jamais tu seras Seigneur l'agneau sur le trône.
Tsika iaraky tiaka ho an'ny tompo androany ho azy rery ary no voninahitra. Mazao toerana ato. Alléluia. Mino fa ho tsara ianao a. Dia tonga eto amin'ny toerana izay tena hoe tsara indrindra dia eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Amen. Dia mbola tsy mitsahatra miaraba antsika rehetrarehetra na antsika manaraka en ligne koa ary a. Raha misy olona tonga eto androany mety androany anao vao tonga eto amin'ity toerana ity a, dia hiarabanao izay raha eto ianao amin'izao fotoana izao a, dia afaka mitsanga anao raha androany vao tonga teto. Mety dia tsika tiaka mafy any rahalahy tonga soa, tonga soa, tonga soa koa i ranabavy a. Tain'Andriamanitra manokana ianareo dia raha soa anareo manokana dia mino izay fa andrainy tsara ianareo androany a ho an'ilay fiainana mandrakizay fanoman'ny tompo atsika. Tain'Andriamanitra manokana dia misaotra ny tompony amin'ity fotoan'androany ity a, izay ataoko hoe tena fahasoavana ho atsika ilay izy, satria ny tompo a mampiray antsika eto amin'ity toerana ity indray androany. Amen. Mety ny fiangonana no anarana samy hafa fa minao hoe lalana iray ihany, filazantsara iray ihany a, dia voninahitra ho an'ny tompo a. Misy tare efa hitako efa fantatro efa tany a, fa misy mbola tsy fantatro fa minao hoe ifankafantatra hatrany isika. Amen. Dia tahin'Andriamanitra manokana antsika amin'ity fotoan'androany ity. Tsy hanao filazana fa mpafantatra fotsiny hoe ho antsika izay mbola tsy mahafantatra fa ato ny toilette ho an'ny vehivavy a, dia ny lehilahy ato ambadika ato. Dia ho antsika rahalahy zany raha hoe andeha ary amin'ny toilette ary dia mba midina kely makary fa tsy mamaky eto azafady indrindra tompoko any a, dia mba mivily kely makary satria rahalahy zany a dia ato ny toilettentsika. Zay izy fotsiny no filazana kely a ho ataoko a, fa rehefa mifagana avy manao filazana be da be. Fa ameo an'ny tompo isika. Amen. Amen. Mino fa ao anatin'ny fanompona koa ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Tsy hoe tonga ny vita ny fiderana dia anao fanatitra izao, fa anatin'ny fanompontsika an'Andriamanitra ilay izy a. Dia misy tenin'Andriamanitra izay hoe tahaka ny itombonareo amin'ny finoana ozy izy a, itombonareo amin'ny fitiavana, dia andao hitomboko tsika amin'ny fanomezana ho an'Andriamanitra. Amen. Ao anatina fahalalahana tanteraka, ao anatin'ny fahalalahana tanteraka, tsy amina fanekiterena fa fantatro hoe tiantsika Andriamanitra. Amen. Tianao ve ny tompo aloha e? Raha tianao ny tompo a, andeha hanome ho azy isika amin'ity fotoan'androany ity, satria ny zavatra ho ataontsika ho an'ny tompo dia ho an'ny fanjakan'Andriamanitra. Amen. Ampitomboana ny ahafahana mitoro ny filazantsara hatrany hatrany a, dia andeha hanome ho azy isika amin'ity fotoan'androany ity a, tsy amin'ny fanerena fa amin'ny kalalahana tanteraka. Dia afaka mandroso isika amin'izao fotoana izao dia mangataka hira amin'ny bidera, dia afaka mandroso isika manome ho an'ny tompo a amin'ny tsy maraina ity. Tena mamiko e, tena tiako indrindra, malala ny foko Ianao Jesosio, tsy atakaloko an'izany, tsy hosoloko ninoni, none fa hatramy farany nitsikasy anao, hatramy farany. afoko Izay maminy foko ety teo meko anao, nangao ay azy izao tontolo izao, zaho tsy hiala aminao, nafaly aho nalahelo aho telefony anao, nalali aho nani aho tsy nolaosanao, ka ity aho mivoaky fanao, anao hatramy farany. Tiako anao e, tena mamiko e, tena tiako
atakalokuanisaniza si usuluku ninuni nune acha mifarani sikasiana acha mifarani acha mifarani sikasiana acha mifarani acha mifarani sikasiana acha mifarani. Alors pour pas qu'il y ait trop de traduction, je vais directement le faire en malgache et peut-être Viviane va traduire. Ok. Nous avons eu la grâce et le privilège d'avoir loué le Seigneur. Donc nous avons offert un sacrifice de louange et d'adoration. Mais nous nous sommes d'abord offerts nous-mêmes au Seigneur. Parce qu'avant d'offrir quoi que ce soit au Seigneur, le sacrifice qui lui est agréable, c'est d'abord nous-mêmes. Notre vie donnée, notre cœur, notre être tout entier. Donc nous nous sommes offerts au Seigneur, nous l'avons loué et adoré, nous avons apporté nos offrandes et maintenant nous allons l'écouter. C'est le moment où nous avons besoin d'ouvrir notre cœur. On ne va pas écouter un homme. Nous ne sommes pas là pour recevoir des enseignements. Mais nous sommes là pour écouter la voix du Seigneur. Le Seigneur, il peut nous encourager. Il peut aussi nous reprendre. Il peut nous exhorter. Mais il peut aussi nous secouer. Ça dépend de comment est-ce que nous ouvrons notre cœur. Mais quand le Seigneur parle, il ne parle pas en vain. Et donc j'aurais voulu inviter l'Église à se lever et inviter la sœur Mira de venir ici chanter un chant pour nous préparer à recevoir la parole de Dieu. Natsangana Uzanakao. Alléluia.
tsaokanao anao tsisy fetry tsaokanao Luka nyakuka aniwanya itsaokanao nyakuka nyakuka aniwanya Haleluya. Satranao zay Jesosy. Raha mbola afaka miankoha aketo anatrianao. Satranao zay Jesosy raha mbola afaka handray ny teninao. Zay mitondra aina ho an'izay mahazo azy. Ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Makasitraka anao amin'ny fona rehetra izay. Ny amin'ny mpanomponao zay nirahanao hitondra ny hafatrao androany. Makasitraka anao ny amin'ny fony amin'ny fanetretenany. Makasitraka anao amin'ny fiainany izay atolony ho anao. Hitondrany ny hafatrao ho anay tsirairay avy. Ny fananao masina no hiasa amin'ny fahafenoana Tompo. Ary androany izay nokatra ny fonay. Tena ho tany lonaka tokoa ny iriny teninao. Tsy ho faty antoka ny atongavanay eto. Fa tena andraisanay ny vatsim-panavy aminao. Ho feno hetaheta lalina any anatin'ny fona ihany. Ho feno faniriana lalina anao any anatin'ny fona ihany Jesosy. Haleluya. Makasitraka anao Tompo. Haleluya. Amen. Amen. Alléluia. Manasany rahalahy Pasteur Eugene mba hizarany fony ny amin'ny zavatra izay napetraky ny Tompo ao anatiny. Sens-toi libre mon frère. Manaona. Manaona, bonjour. Bonjour à vous tous. Miarabatsika rehetra. Quel privilège d'être ensemble ce matin. Tena tombony lehibe tokoa no ahafahantsika miaraka eto androany maraina. Et plus que toute chose, Ary ambony zavatra rehetra. de savoir que nous sommes le peuple de Dieu. Dia ny ahafantarantsika hoe tsika no vahoakan'Andriamanitra. Amen, mes frères et Amen, sœurs. raha lasianabavy. Dieu lui-même Andriamanitra izy tenany nous a choisis no nifidy atsika pour sa gloire. ho an'ny voninahiny. Il nous a mis à part Izy nanokana atsika pour son plan. ho an'ny drafiny. C'est pourquoi je dis ce matin, Zany natonga ny teny tamin'ny maraina. quelle grâce d'être ensemble. Tena hoe fahasoavana no ny ahafahantsika miaraka eto. Quelle grâce de ressentir que la main de Dieu est sur nos vies. Tena fahasoavana no ahafahantsika matsapa hoe eo anivon'ny fiainantsika ny tanan'Andriamanitra. Quelle grâce de ressentir qu'on n'est pas là juste pour exister, Fahasoavana no ahafahantsika mahafantatra hoe tsy tonga eto fotsiny tsika na hoe olokolopona na nisy foana. mais que Dieu, Fa Andriamanitra, la créateur du monde, Andriamanitra le ilay créateur, pahary an'izao tontolo izao, il nous a mis à part. dia izy no nanokana atsika. Il nous a choisis. Izy no nifidy atsika. Mais pourquoi il nous a choisis, mes frères? Fa inona moa ny antony fidianany atsika raha lasianabavy? Pourquoi vraiment on est là? Inona no antony marina mahatonga atsika Il eto? nous a mis à part. Nanokany anatsika. Il a choisi pour lui-même un peuple. Tena nifidy ho an'ny tenany izy vahoaka. Il a choisi un peuple pour lui. Nifidy vahoaka ho azy izy. Ce n'est pas un peuple malgache. Ary tsy vahoaka malagasy io. Ce n'est pas
un peuple français, ary io tsy vahoaka frantsay ihany koa mais c'est l'église du fa Seigneur. ilay fiangonan'ny tompo mihitsy. C'est pourquoi ce matin, Zany no antony amin'ny ity marain'ity a, pour ceux qui sont là pour la première fois, ho an'izay rehetra tonga eto a zao mihitsy vao tonga eto vao voalohany a, on vous dit bienvenue. dia mirary anareo zay tonga soa ianareo a. Et on espère que ce matin, vous pouvez entendre la voix du Seigneur. Ary tena matoky izahay fa amin'ity marain'ity nareo dia handreny feo an'ny tompo tokoa a, Parce que le Seigneur nous appelle. satria ny tompo no niantso atsika. Ce n'est pas par hasard que vous êtes ici ce matin. Tsy kisendrasendra ny atongavanareo eto androany a, Mais Dieu a son plan, f'Andriamanitra dia manana ny planiny que vous écoutez sa voix, hoe hiainonao ny feoany a, vous entendez sa parole, hainonao ny teniny a, et quelque chose peut changer dans vos vies. ary mba hisy zavatra iovana eo anivon'ny fiainanao. On a appelé par Dieu Tsika anie nantsoin'Andriamanitra pour un grand plan. ho ana tanjona lehibe, ho ana Ce tramotra n'est lehibe. ce n'est pas pour rien que Dieu nous a appelés. Tsy hoe zava-poana akory no antony antsoin'Andriamanitra amintsika na noho ny amin'ny tsy antony. C'est pourquoi on a besoin d'avoir cette recherche en nous. Zay no mahatonga antsika tokony misy an'izay fikatsana lalina zay ao anatsika, Pour nous demandons, mba ahafahantsika mangataka Seigneur, hoe tompo, pourquoi tu m'as choisi? inona no antony fitiananao hamarina. Vous savez, l'appel de Dieu, Hitanareo ny antson'Andriamanitra ce n'est pas juste de devenir un pasteur, dia tsy hoe mba ho tonga mpitandrina fotsiny un ianao na grand homme pasteur de Dieu, na ho lehilahy lehibe an'Andriamanitra de partir en mission. dia handeha mission mitahiraka, Mais l'appel de Dieu, fa ny antson'Andriamanitra premièrement, voalohany indrindra c'est d'être un enfant de Dieu. dia zao hoe ny ahafahantsika ho tonga zanak'Andriamanitra. Amen. Amen. Est-ce que je suis un enfant de Dieu? Mova hoe zanak'Andriamanitra tokoa aho, Parce que venir à l'église, satria no hoe tonga aty ampiangonana que si je suis dans l'église, je suis né de nouveau. fa tsy midika velively hoe raha tonga aty ampiangonana dia efa zanak'Andriamanitra izany. Ça ne veut pas dire quand je suis là que je suis un enfant de Dieu. Tsy midika akory hoe raha tonga eto aho manatrika eto dia midika zany hoe zay efa zanak'Andriamanitra aho. Mais comme il dit dans Jean, Fa araka ny teneniny ao amin'ny bokin'ny Jaona, et c'est là où je veux commencer ce matin. ary eo indrindra ny tiako hanomboana amin'ity marain'ity a, Jean chapitre 1, Jaona toko voalohany, et on va lire verset 12. dia vakitsika ny andininy faharoambin'ny folo. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Fa zay rehetra oui, oui, allez. vas-y mon frère, vas-y, termine d'abord pour toi. À ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Fa zay rehetra nandray azy dia nomeny hery ho tonga zanak'Andriamanitra. Donc pour nous, mes frères et sœurs, Dia izay mino ny anara noho izany ho antsika raha lasy anabavy nous avons cru en lui. dia efa nino azy isika, Nous avons accepté le Seigneur dans nos vies. efa nekentsika teo amin'ny fiainantsika ny tompo, Et à cause de ça, ary vokatra zany il nous dit que nous avons devenu ses enfants. dia milaza izy hoe efa tonga zanany isika. Mais il faut toujours demander, Fa mila mangataka foana isika, pourquoi je suis un enfant de Dieu? manontany tena ny tenantsika zany tsika hoe fanahoana tokoa moa no tonga zanak'Andriamanitra. Partout on voit les enfants. Matetika isika mahita ankizy, Mais les enfants ont besoin de la nourriture. fa ny zaza anankiray dia mila hanina hohanina, sakafo. Parce que si les enfants ne reçoivent pas la nourriture, Satria raha vao tsy mihinana sakafo ny ankizy a, ils ne vont pas grandir dans les bonnes manières. dia tsy tombo araka ny tokony ho izy ireo. Et c'est pareil pour nous. Ary mitovy amin'izany ihany koa atsika, Si on est né de nouveau, raha nateraka indray isika on a besoin de recevoir du Seigneur sa nourriture. dia mila mandray avy amin'ny tompontsika ilay hanina omeny atsika. On a besoin d'avoir cette soif pour la parole de Dieu. Mila manana etaeta ny tenin'Andriamanitra isika. On doit réaliser qu'on a besoin de grandir dans le Seigneur. Mila tonga saintsika hoe zany hoe mila mitombo ao amin'ny tompo On e. n'est pas appelé juste
pour venir à l'église le dimanche. tsika tsy nantsoina hoe ho tonga hamonjy fitoam-bavaka isaky ny alahady fotsiny Je suis là le dimanche, hoe tonga eto aho isaky ny alahady mais lundi, fa latsinainy je prends ma vie. dia raisiko an-tanana indray ny Je vis fiainako comme je veux. miaina amin'ny fiainako arak'izay itiavako azy Je dis n'importe quoi. miteniteny foana aho Je regarde n'importe quoi. mijery zava-poana aho Mais samedi soir, fa rehefa tonga amin'izay sabotsy arivo je commence à prier dia manomboka mivavaka indray aho parce que demain c'est dimanche. satria hoe lahady rapitso C'est pas la vie que le Seigneur nous a permis. fa tsy zany ny fiainana iantsony tompo iainantsika raha Mais lasiana bavy chaque jour, mes frères et sœurs, fa isan'andro raha lasiana bavy chaque a jour, isan'andro on a a besoin d'avoir cette soif pour le Seigneur. dia mila manana an'izay etaeta ao amin'ny tompo izay isika Chaque jour, on a besoin de voir qu'il y a un appel sur ma vie isan'andro a mila mahita hoe misy antsony tompo any eo amin'ny fiainako pour hoe suivre le Seigneur. afako manaradia azy Amen. Non? amen Les jeunes, ny tanora on est appelé de suivre le Seigneur. nantsona isika hanaradia ny tompo Peut-être vous avez 90 ans, mety hoe 50 taona ihany koa ianao on est appelé de suivre le Seigneur. nantsona isika rehetra hanaradia ny Parce tompo qu'il nous a mis à part. satria izy nanokana antsika Nous sommes la nation de Dieu. isika ny firenen'andriamanitra Madagascar, c'est une nation. madagasikara zao dia C'est un firenena pays. firenena anankiray Mais nous, fa isika nous aussi, isika ihany koa nous sommes une nation. dia isika ihany koa dia firenena anankiray Mais nous ne sommes pas une nation qui appartient des hommes. fa isika tsy firenena izay an'olombelona Nous sommes la nation de Dieu. fa isika ny Nous sommes le firenen'andriamanitra peuple de Dieu. isika no vahoaka an'andriamanitra C'est pourquoi, peut-être c'est la première fois que vous me voyez. tsy haiko hoe zay no antony hoe mety voavoalohany zao ianao mahita anahy Peut-être même pour moi, c'est la première fois que je vous vois. ary ho ahy ihany koa mety zao vao nahita anareo a Mais Jésus lui-même, fa jesosy izy il a tenany fait cet miracle no nanao an'izany fahagagana que zany je peux vous appeler frères et sœurs. jesosy naneho ny fahasoavany ka ahafahako miantso anareo hoe rahala sy anabavika anareo Même cet Français, na dia ito rahalahy frantsay il ito est aza mon frère. rahalahiko io Je suis noir, za zao olona Il est mainty blanc. fiodirana fa izy fotsy mais il est fiodirana mon frère. fa rahalahiko io C'est le miracle de Dieu. azany atao hoe fahagagana ataon'andriamanitra Personne sur ce monde peut unir le cœur tsy misy Vraiment. olona eto amin'ity zao tontolo zao ty mahavita mampiray marina ny fo que Jésus. akoatran' jesosy C'est rery ihany pourquoi quand on les loue, zay no antony rehefa midera azy isika c'est pas que des paroles, dia tsy teny fotsiny reny mais c'est la gratitude dans nos cœurs. fa tena fakasitrana miainga avy ao C'est les am-poko louanges dans nos cœurs fiderana miainga avy ao qui se am-poko lèvent envers Dieu. izay asandratra ho Pour an'andriamanitra Dieu Seigneur. mba hitenenako amin'ny tompo hoe tompo Merci. misaotra Et ce matin, ary amin'ity marain'ity au Zimbabwe, any zimbabwe a il y a des gens pareils comme vous dia misy a olona mitovy amintsika eto ihany a qui sont réunis dans des églises. izay a mivondrona miangona ao anatin'ny À fiangonana maro Île Maurice, c'est pareil. any maurice ihany koa dia mitovy Au Kenya, c'est pareil. any kenya ihany koa dia tahaka zao Il y a koa des gens misy olona any à qui Dieu a mis son appel. izay a nametrahany tompo ny antsony C'est pourquoi il faut regarder dans l'esprit. zany mahatonga antsika mila mijery ny zavatra Il rehetra ao faut, amin'ny fanahy il faut isika ressentir cet appel mila matsapa an'izay antso izay isika que Dieu m'a mis à part. fandriamanitra no efa nanavaka ahy Amen. amen Parce que je vous dis, dans ce monde, satria zao no lazaiko aminareo eto amin'ity zao tontolo zao ty ny il n'y a rien pour nous. tsy zavatra ho antsika eto e Il n'y a que le ténèbre. fa famaizinana no misy Et eto. on est sauvé de ces ténèbres. ary tsika nefa navotana miala tao anatin'izay famaizinana zay Il dit ça dans le livre des Éphésiens. oe ao amin'ny boky ny efesiana izy no milaza an'izany 2, verset 1. efesiana toko faharoa andininy voalohany Il dit, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés dans lesquels vous marchiez autrefois. ary ianareo dia efa novelominy fony mbola maty ny fahadosoanareo sy ny fahotanareo izay nalehanareo fahiny
Vous réalisez, mes frères et sœurs, mba azonareo atsaina ve zany raha lasianabavy avant d'accepter Jésus dans nos cœurs, zany hoe ny alohana nyraisantsika ny jesosy tao am-potsika dans nos vies, teo amin'ny on fiainantsika était morts. dia efa maty ny antsonantsika. Vous savez c'est quoi mort? hainareo ve zany maty zany? Quand je suis mort, rehefa maty aho je suis mort. dia maty aho zany. Mais Dieu, Fandriamanitra il nous a fait devenir son peuple. dia Andriamanitra natonga antsika ho lasa vahoakany. Amen. Et il dit que selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans le fils de la rébellion. Araka ny fomba n'izao tontolo izao, araka ny mpanapaka ny fanjakana eny amin'ny rivotra dia ny fanahy izay miasa ankehitriny ao anatin'ny zanaky ny tsy fanarahana. Nous tous aussi, Teo amin'ireo koa, teo amin'ireo nous étions de le nombre no nitondrantsika rehetra tena koa fahiny. et nous vivions autrefois selon le convoitise de notre chair. Tamin'ny filany nofontsika ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina, Accomplissons les volontés de la chair et de nos pensées. Et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. ka nanaovantsika ny dany nofo sy ny saina araka ny toetsika dia ny zanaky ny fahatezerana toy ny sasany On koa était isika. comme ça. Mais Ohatr'izay tsika fahiny a, il dit, fa hozy mais izy hoe Dieu qui est riche en miséricorde, fa hozy izy amin'izay hoe fandriamanitra izay manan-karena amin'ny famindrapo à cause du grand amour noho ny alehibe ny fitiavany dont il nous a aimés. izay nitiavany atsika. Dieu nous a aimés, mes frères. Tena nitia atsika ny Andriamanitra raha lasianabavy e. Il nous a aimés. Nitia atsika izy. On était dans nos péchés. Tao anatin'ny fahotantsika Il izy. est venu nous laver. Nanadio atsika izy. Et aujourd'hui, Fa ankehitriny nous sommes les enfants de Dieu. dia efa tonga zanak'Andriamanitra isika. Mais je vous demande ce matin, Fa ny zavatra angatahako aminareo amin'ity marain'ity a, comment on répondre à ce Dieu? ny fanontaniako aminareo dia izao hoe ahoana aza no ahafahantsika mamaly ny antsony io Andriamanitra io. Il nous a trouvés dans nos péchés. Efa naka atsika tany anatin'ny otatsika izy a, Il nous a aimés. nitia atsika izy a, Il nous a lavés. nidiovina isika. Mais comment on va répondre à ce Dieu? Dia ahoana amin'izay aza ny famalitsika an'izay Andriamanitra izay. Si quelqu'un a fait quelque chose si bon pour moi, Raha nisy olona anankiray nanao zany zavatra tsara soa indrindra zany ho ahy, qu'est-ce que je veux répondre? dia inona ny valy sy ny soa avaliko azy? Quelle est ma réponse? Inona no avaliko azy? Il m'a sauvé. Novonjeny aho. Mais aujourd'hui, je veux répondre Fa à cet ankehitriny a, appel de Dieu. tia hamaly amin'izay an'izay antson'Andriamanitra izay. Je veux que ma vie Tiako soit raha pour ny lui. fiainako a dia ho azy tanteraka. Je veux réaliser que la main de Dieu sur ma vie, Dia ho tonga saina hoe ilay tanan'Andriamanitra ao amin'ny fiainako il y a un plan dedans. dia misy drafitra ao anatin'izany. Et ce matin, je veux voir la vie d'un homme qui s'appelait Élie. Ary amin'ity marain'ity isika hijery a tantarana lehilahy anankiray izay antsoina hoe Elia. Parce que lui aussi, il a été choisi par Dieu. Satria izy ihany koa dia mba Il a été nofidian'Andriamanitra, choisi par Dieu. nofidian'Andriamanitra izy. Il a été appelé par le Seigneur, Nantsoan'Andriamanitra izy, comme nous. tahaka antsika ihany. Mais on va voir comment il a répondu. Fa hojerentsika ohatra ny ahoana namaliny azy. Parce que si on appelle quelqu'un, Satria raha miantso olona anankiray ianao, il doit avoir une réponse. dia tokony hisy valiny zany voarainao avy amin'iny olona iny. Si j'appelle mon frère, Raha miantso ny rahalahy koa ohatra, il ne répond pas. kanefa izy tsy mamaly, Mais il y a quelque chose qui ne passe pas. misy zavatra tsy mandeha araka ny tokony ho izy ao zany. Mais Dieu nous appelle. Fa Andriamanitra no miantso atsika. Et Dieu a appelé cet homme qui s'appelle Élie. Ary Andriamanitra nefa niantso an'ity lehilahy anankiray izay atao hoe Elia. Et on va voir ça dans le livre de Rois. Dia jerentsika zany ao amin'ny bokin'ny mpanjaka.
1er roi, mpanjaka voalohany verset 19. andininy fa 7 Et je veux commencer à toko fa 7 azavady verset 16. chapitre 19 verset Oui, 16 oui, exactement. toko fa 7 andininy fa 4 Mais là, excusez-moi, j'ai mélangé le nom là. C'est pas Élie, c'est pas Élie, c'est Élisée. azavady fa nafangaroko le anarana anankiroa teo a tsy D'accord. elila izy fa elisa Élie, il était déjà prophète. i elia de efa papa izy moa de mpaminany a Mais Dieu lui parle fa tena niteny taminy au verset andriamanitra 16 andininy fa 4 et il dit andininy que fa 5 ny atsika tu oindras aussi Jéhu, fils de Nimshi, andininy fa 4 pour roi d'Israël. ary jeho zanaky nimsi a de hosoro mpanjakan'i Israely Et tu oindras Élisée, fils de Shaphat, ary elisa zanaky safata pour prophète à ta place. de hosoro mpaminany andimby anao Donc c'est l'appel de Dieu. noho izany a izay zany no antson'andriamanitra Élisée est appelé de Dieu. nantsona koa elisa ho nantson'andriamanitra koa elisa Dieu a dit à Élie, niteny Va. tamin'ny elizy a va et oindre, c'est ça, oindre? Oui. mandehana de hosory Oindre Élisée comme prophète hosoro mpanjakan'Israely elisa à ta place. eo amin'ny toeranao andimby anao mpaminany azafady Verset 19. Élie partit de là de andininy fa 7 et il trouva Élisée. ary niala teo eli ka nahitany elisa Il est en train de labourer. tena teo ampiasana tany izy zany Il y avait devant lui 12 paires de bœufs. Et il était avec la 12e. ary a nampiasa omby 420 mikambana tsororoa avy fa izy teo amin'ny roa farany indrindra Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. ary eli nandrosina anatona azy de nanipy ny kapotiny anary azy anarona azy azafady Hein? C'est tout ce qu'il a fait. zay ihany zany nataony Il a pris son manteau, nalainy zany lay kapotiny a il a jeté sur Élisée. de natsipony teo amin'ny elisa izany Et Élisée a compris de azony elisa amin'izay tamin'io fotoana io qu'est-ce qui s'est passé. hoe inona ny zavatra nitranga Il a compris qu'il y avait un appel. tena azony amin'izay zany hoe misy antso Il savait qui était Élie. fantany tsara mantsy hoe izy eli Et quand il a reçu cette manteau, ary rehefa voarainy ny kapoty iny il savait. de fantany amin'izay Il savait qu'il y avait un appel sur lui. fa nisy antso teo amin'ny fiainany Mais comment il a répondu? fa ahoana aza ny namaliny azy Pareil comme nous, mes frères et sœurs. tovy tahaka ny atsika ihany raha lasiana Nous savons qu'il y a un appel sur nos vies. tsika mahalala fa misy antsony tompo eo amin'ny Mais fiainantsika comment on répond à cet appel? fa ahoana no amalitsika an'izay antso zay Je ne suis pas un chrétien pour le dimanche. za tsy kristianina natokana ho an'ny andro Un chrétien alahady du dimanche. kristianina ho an'ny andro alahady C'est pas mon appel, ça. tsy izay no antsoko Je ne peux pas changer de dimanche au lundi. za zany tsy afaka hoe lahady a olo-kafa mihitsy de latsinainy a Mais olo-kafa indray je dois Io vaovy. réaliser Fa mila tonga l'appel saina de aho. Dieu sur ma vie. ny antsony tompo eo amin'ny fiainako À répondre au Seigneur. amaly amin'ny tompo Chacun de nous. isika tsiraray avy Parce que ici, satria eto a ce n'est pas la religion. de tsy fomba mpivavahana no misy Ce n'est pas la religion. tsy fomba mpivavahana no misy L'évangile du Seigneur ny filazantsara ny tompo nous enseigne no mampianatra atsika qu'il y a un appel sur nos vies. fa misy antso a eo amin'ny fiainatsika On doit devenir des disciples pour le Seigneur. mila tonga ho mpianatra ny tompo isika On doit relâcher les choses du monde mila mamotsitra ny zavatra zao tontolo zao isika et on doit suivre le Seigneur. ka manaradia ny tompo Donc, noho izany a
Après avoir reçu cet appel, rehefa avy nandray an'izay antso zay izy verset 20, andininy faharoapolo Élisée quittant ce bœuf, courut après Élie. dia nandao ny omby izy ka niazakazaka nanaraka ny Eli. Il a réalisé qu'est-ce qui s'est passé. Tena tonga saina zany inona ny zavatra nitranga teo. Il a couru Dia niazakazaka izy hozy izy vers Élie. nanatona nanaraka ny Et Eli. qu'est-ce qu'il dit? Dia inona ny Il lui teneny? dit, laisse-moi embrasser mon père et ma mère et je te suivrai. Ary nyteny hoe masina ianao avelao aho aloha noroka anikiaky sy neny vao manaraka anao. C'est une bonne chose, non? Zavatra tsara zany sa ahoana? Sinon, Tsisy maharatsy an'izany. sinon papa et maman, ils vont commencer à débattre. Où est Élisée? Raha tsy zany ikiaky sy neny na dada sy neny lasa anontany teny hoe fa nakaiza ry Elisy? Donc dans son cœur, Noho izany tao am-pony il izy a voulu mettre les choses claires. te hanazava ny zavatra rehetra Il aloha. a voulu dire au revoir à ses familles. Te hanao velomany ny fianakaviana izy. Mais plus que ça, Fa ambonin'izany rehetra allons voir zany qu'est-ce qu'il a fait. dia jerentsika hoe inona ny zavatra nataony. Parce que là, Élie lui répondit, va et reviens. Satria Eli moa no namaly azy tety hoe mandehana fa Car miverena. pense à ce que t'es fait. Fa nanino nanao moa aho. Et il a pris le peu de bœuf qu'il offrait en sacrifice avec l'attelage de bœuf. Dia niverina niala tamindray izy ka naka ny omby roa mikambana dia namono azy ary nandrahony tamin'ny hazo fiasan'ny omby ny henany ka nomeny ny olona. Il fit cuire le chair et la donna à manger au peuple. Ary nandrahony tamin'ny hazo fiasan'ny omby ny henany ka nomeny ny olona. Puis il se leva, suivit Élie et fut à son service. Dia nihinana ireo ary niainga izy ka nanaraka ny Eli dia nanompo azy. C'était ça la réponse d'Élisée. Zay zany nivalin'ilay antso voarainy Il a reçu l'appel. nandray antso izy a. Il a réalisé que l'appel de Dieu était sur sa vie. Tena tonga saina izy tena teo amin'ny antson'Andriamanitra. Il était occupé avec ses affaires. Ary izy dia sahirana tamin'ny zavatra fikarakarany andavanandro. Mais quand il a reçu cet appel, Fa rehefa voarainy amin'izay ilay antso il a voulu dire au revoir à toutes ses affaires. dia tena nataony veloma ny zavatra ny sahany rehetra À sa andavanandro. famille, Ny ankohonany, ny les choses fianakaviany, qu'il faisait, ny asa mandrarahany. au revoir. Veloma. C'est fini pour moi. Tapitra amin'izay zany zavatra rehetra zany. Le Seigneur m'appelle. Fa ny antso any tompo hoe Je veux suivre Élie. te hanaradiany Eli amin'izay a. Je vais tout quitter. Tena ilaozako ny zavatra Et c'est rehetra. comme ça, mes frères et sœurs. Ary ohatr'izany ihany koa raha lasiana On a bavy a. appelé de répondre à l'appel de Dieu pour nous. Ohatr'izay ny fomba tokony hamalitsika ny antson'Andriamanitra ao amin'ny fiainantsika. Il ne pouvait pas rester à la maison Izy zany tsy afaka nitoetra ao an-trano intsony. et dire oui, j'ai reçu cet appel, Dia hiteny marina tokoa fa efa voaraiko ilay antso. mais tu sais quoi, Élie, Fa hitanao Eli je vais t'appeler plus tard. aleoko mamaly ny antsonao Je vais afaka any je vais aoriana rester any. à la maison. Fa aleo aloha zaho hijanona ao an-trano. Et quand tu as besoin de moi, Fa rehefa mila anay ianao envoie-moi un texto. dia andefaso message N'a pas dit ça. fa tsy zay ny Il a teneny. réalisé l'appel de Dieu sur sa vie. Fa tena tsapa n'ilay antson'Andriamanitra eo amin'ny fiainany. Ce n'est pas un appel de l'homme. Satria tsy antson'olombelona io. Parce que Élie a lui dit, Satria ozy izy Eli taminy si tu veux dire au revoir à ta famille, mais c'est à toi à voir. ozy izy hoe naninona anao moa fa raha te hanao veloma amin'ny fianakavianao ianao dia mandehana fa miverena. Il n'a pas traîné Élisée. Izy zany tsy ohatrany hoe nanery any Elisa. Élie n'a pas dit, mais écoute là, tu vas me suivre. Hein? Eli zany tsy niteny azy hitanao eno tsara anaradia ianao anaraka. Il n'a pas menacé Élisée. Izy zany tsy nandrahona na ny ampangany Elisa. C'est Élisée qui a ressenti dans son cœur, Fa Elisa no natsapa tao anaty lalon'ny fony. qui a vu comment l'appel de Dieu était sur sa vie. Hoe toy ny ahoana ilay antson'Andriamanitra izay tonga teo amin'ny fiainany. Et c'est ça qu'on a besoin, mes frères et sœurs. Zay mila
tena ilayntsika raha Le lasiana vavy. Seigneur nous appelle. Ny antso antsika ny tompo. Ce n'est pas le pasteur qui va venir frapper à la porte pour dire il faut venir et servir le Seigneur. Tsy ny pasteur no andondony eo amin'ny varavaranao ka hiteny aminao hoe avy tongava manompo ny tompo. C'est moi qui dois savoir dans mon cœur Fa isika izao no mila mahafantatra ao anaty lalon'ny foko comment Dieu m'appelle. hoe ohatry ny ahoana ny Et antson'Andriamanitra ho si amin'ny je fiainako. ressens cet appel, Ary raha tsapako marina izay antso zay il y a des choses à faire. dia misy zavatra Il tokony y a atao des ao. bœufs à tuer. Misy omby mila vonoina ao. Il y a la famille à qui je dois dire au revoir. Misy fianakaviana izay tsy maintsy ataoko veloma ao. Je ne vous dis pas à quitter vos maisons. Za tsy miteny aminao koa ny hoe ilaozy ny Vous tranonao a. comprenez, mes frères et sœurs? Azonareo ngamba ny foko raha lasiana vavy. On parle de quelque chose de l'esprit. Fa miresaka zavatra ao amin'ny fanahy isika. Il y a des choses que je dois laisser, Misy zavatra mila velako aneriana. comment on dit ça? Behind. Abandonner, exactement. Avelatsika, avotsitsika any aoriana, fohitsika. Et la première chose que je dois abandonner, Ary ny zavatra voalohany mila fohy koa c'est ma propre vie. dia ny fiainako manokana. C'est ça l'appel. Zay ilay antso. Parce que je peux quitter mon travail, Satria afaka mety miala amin'ny asako aho, mais je peux garder ma vie. fa ny fiainako azomiko ahy ihany. Je peux quitter mon pays, Afaka mandao ny fireneko mais je aho, peux toujours garder ma vie. fa ny fiainako azomiko ahy ihany. Mais le Seigneur nous appelle Fa ny tompo dia miantso antsika de répondre à cet appel. hamalitsika an'izay antso zay. Tuer le bœuf. Hamono ny omby, Au revoir à la famille. veloma ny fianakaviana sy ny Seigneur, ankonana, tu as quelque chose d'autre pour moi. fa manana zavatra hafa ho ahy ianao tompo. Parce que Dieu a voulu faire de grandes choses, des prodiges à travers de la vie d'Élisée. Satria Andriamanitra tianao zavatra lehibe, famantarana lehibe tamin'ny alalan'ny fiainan'i Elisa. Mais Élisée avait besoin de relâcher sa vie, Fa nila namotsitra ny fiainany aloha Elisa. abandonner sa vie Namotsitra ny fiainany dans les mains du Seigneur. ho eo an-tanan'ny tompo. Ce n'était pas Élie qui avait la responsabilité d'emmener Élisée avec lui. Tsy anjara ndraikitry Eli zany a no niteny tamin'ny Elisa hoe mila manaraka ahy ianao. Non. Tsy a. Ce n'est pas la responsabilité de l'Église Tsy anjara ndraikitry ny fiangonana de te faire répondre à l'appel de Dieu. no mampanaiky anao hamaly ny C'est antson'Andriamanitra. toi qui dois ressentir dans ton cœur Fa anjara ny tenanao mila matsapa ao anatin'ny que fonao. Dieu t'a mis à part, Fa nanavaka anao, nanokana qu'il y anao a un appel Andriamanitra sur ta vie. hoe misy antson'Andriamanitra ao amin'ny fiainanao. C'est toi qui dois ressentir ça. Ianao no mila matsapa C'est an'izany. moi qui dois ressentir ça. Izaho no mila matsapa an'izany. Et quand je ressens ça, Ary rehefa tsapaka izay zavatra izay je réalise que Dieu m'a mis à part, dia m'a séparé. dia tena Oui. tsapako hoe C'est bon. nampisarahan'ny tompo aho. Mais maintenant, Manavaka ny c'est à tompo. moi Fa dia anjarako de amin'izay, me séparer pour le Seigneur. anjarako amin'izay a no misaraka amin'ireny zavatra rehetra ireny noho ny amin'ny tompo. Ay mitoka tena ho an'ny tompo. Okay. Dieu a déjà fait. Andriamanitra efa nanao ny anjarany. Il m'a déjà séparé pour lui. Tena natokany ho azy aho. Mais quelle est ma réponse? Fa inona amin'izay kosa ny havaloko Moi azy. aussi, Zaho ihany koa. je dois me séparer pour le Seigneur. Mila manoka tena ihany koa aho a ho an'ny tompo. Seigneur, Tompo, me voici. inty aho. Élisée, I Elisa il a dit à Élie, niteny tamin'ny Eli a, me voici. inty aho. Il y avait cette zèle dans son cœur Nisy an'izay zotom-po zay tao anatin'ny fony. pour marcher avec Élie. Ahafahany mandeha miaraka amin'ny Eli. Est-ce qu'il y a une zèle dans ton cœur? Moa ve manana zany zotom-po zany ihany Est-ce koa qu'il y ianao? a une zèle dans ton cœur pour les choses de Manana Dieu? zany zotom-po zany ve ianao anatin'ny fonao ho an'ny Pour zavatr'Andriamanitra? l'appel de Dieu, Ho an'ny antson'Andriamanitra? pour l'obéissance. Ho an'ny fakatoavana? On a appelé à obéir le Seigneur. Itsika dia nantsona hankatohan'ny tompo. On a appelé à
se soumettre à la parole de Dieu. Isika dia nantsona anaiky ny tenin'Andriamanitra. On n'est pas appelé juste pour faire des choses comme nous voulons. Tsika zany tsy nantsona andeha na hanao an'izay zavatra danin'ny fiainantsika sy ny nofontsika. Mais pour marcher dans ses voies. Fa andehanantsika kosa araky ny lalany. Ce n'est plus ma vie. Tsy ny fiainako intsony. Je n'ai plus le droit sur ma vie. Tsy mananjo amin'ny fiainako intsony aho. Mais Dieu veut faire quelque chose bon avec ma vie. Fa Andriamanitra te hanao zavatra tsaratsara kokoa On amin'ny a fiainako. entendu les prophéties qui sont venues à l'église dernièrement. Retsika ny faminaniana izay tonga ho an'ny fiangonana faraparany teo a. Comment Dieu, dans son cœur, Hoe Andriamanitra ao anatin'ny fony il veut relâcher Te tout amo. pour nous. amotsitra ny zavatra rehetra ho atsika izy. Quel grand Dieu. Tena Andriamanitra lehibe manao ahoana tokoa ne izy. Il veut nous donner le meilleur Te hanome atsika ny tsara lavitra izy. dans son appel. Ao anatin'io antsony io. Mais ça sera triste, mes frères et sœurs. Fa mampalahelo nefa raha lasy anabavy. Dieu veut me donner de bonnes choses, Hoe Andriamanitra te hanome any zavatra tsara kokoa. mais moi, je suis toujours lié avec mon passé. Fa za nefa te mbola fatorany lasaka ihany. Je suis encore lié avec les choses du monde. Mbola mifamatra amin'ny zavatra zao tontolo zao aho. Et j'oublie que dans le monde, De adiniko hoe ny ainy amin'izao tontolo il n'y zao a any e. que le ténèbre. Hoe fahamaizina no misy eny e. Et la grâce de Dieu Fa ny est fahasoavan'Andriamanitra venue envers moi dia nanatona tonga teo pour amiko me donner la vie. ahafahany manome fiainana ho ahy. Donc on voit que Élisée a commencé à suivre Élie. Noho izany a hitantsika fa nanomboka nanaraka ny Elia i Elisa. Mais maintenant, allons 2 Rois, Dia vakitsika indray a ny mpanjaka faharoa. 2 Rois 2, Mpanjaka faharoa toko faharoa verset 1. andininy voalohany. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Ary noho nefa apakarany Jehova ho any an-danitra amin'ny tafio-drivotra Elia, Élie partait de Gilgal avec Élisée. dia niarana andeha avy tany Gilgaly izy sy Elisa. Élie a dit à Élisée, Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, reste ici, masina ianao mijanona eto. reste ici. Mijanona eto. Souvenez-vous Tsarovy a que Élisée a ressenti l'appel de Dieu sur sa vie. fa i Elisa dia efa nandray a ilay antson'Andriamanitra teo amin'ny fiainany. Personne ne l'a forcé de suivre Élie. Tsy nisy nanery any Elisa mihitsy zany hoe Mais- tsy maintsy manaraka any Elisa Mais izy. Élisée, dans son cœur, Fa i Elisa kosa tao am-pony. après avoir reçu cette manteau du Élie, Rehefa avy nandray an'ilay kapotiny Elisa, il a quitté sa famille, dia nandao ny fianakaviana izy, il a tué ses bœufs, na nivonoany ny ombony rehetra, il a suivi. dia nanaraka izy. Parce qu'il y avait quelque chose dans son cœur Satria nisy zavatra tao am-pony qui a compris que l'appel de Dieu était sur sa vie. izay azony tsara fa hoe ny antson'Andriamanitra dia teo amin'ny Et il a fiainany tokoa. commencé à suivre Élie. Dia nanomboka nanaraka ny Elia izy. Mais cet Élie qu'il suivait, Fa ilay Elia izay narahany amin'izay il lui dit, no niteny taminy, Élisée, Elisa, reste ici. mijanona eto ianao. Moi, je veux partir là-bas. Za andeha ho any, Toi, reste ici. fa ianao mijanona eto. Oui. Zay ane. Élie dit, verset 2, Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Ary hoy Elia tamin'ny Elisa, masina ianao mijanona eto fa Jehova efa naniraka hatrany Betela. Élisée répondit, Fa hoy Elisa, l'Éternel est vivant raha velona koa Jehova, et ton âme est vivante. ary raha velona koa ny ainao, Je ne te quitterai point. tsy andahoanao mihitsy aho. Il a refusé. Nandà izy a. Pourquoi? Inona no Parce antony? qu'il y avait quelque chose en lui Satria nisy zavatra tao qui a anatiny. voulu quelque chose de cet homme. Tena hoe nisy zavatra nikatsany sy nitadiavany zany tao anatin'io lehilahy io. Souvenez-vous que c'était l'appel de Dieu. Aoka ho tsaroanareo fa antson'Andriamanitra ny voarainy Parce a. que c'est Dieu qui avait dit à Élie, Satria Andriamanitra no niteny tamin'ny Elia, va et oindre
cet homme Élisée. hoe ndana hosory ity lehilahy ty a dia Elisa Il va izany devenir prophète à ta place. dia izy a no mpaminany andimby anao. Mais là, Élisée a répondu, Fa eto indray Elisa no namaly a, même quand Élie lui dit reste ici, na dia niteny azy Eli taminy hoe mijanona eto ianao, il dit non, dia hoy sisy tsia je ne veux pas rester ici. Moi. za tsy hijanona eto, Là où tu vas, fa any am'izay misy moi anao aussi je veux venir. dia any koa ho any koa aho, Parce que je veux quelque chose qui est dans ton cœur. satria misy zavatra tena katsaka ao am-ponao, Parce que je veux cette onction qui est sur ta vie. satria tena mikatsaka fatratra n'ilay ositra ao amin'ny fiainanao C'était ao. ça le désir. Zay ny faniriana, Il n'a pas trouvé une excuse tsy mitady fialatsiny izy pour dire, ok, hoe ok, Élie. ok ary Tu me Elia, dis à rester ici? miteny aminahy ianao mijanona eto a, Ok, je vais rester. hijanona eto a zany e. Appelle-moi si tu as besoin de moi. Dia mba tsy fotsiny ary rehefa mila anay ianao a. Vous voyez? Hitanareo Vous a, voyez le cœur d'Élisée? hitanareo ve ilay fony Elisa, Il savait fantany tsara qu'il y a quelque chose dans cet homme hoe misy zavatra ao anatin'ny olona que io j'ai besoin. izay tena ilaiko fatratra. Je suis fini avec le monde. Tena efa tapitra hatreo momba Je am'izao suis tontolo zao, fini avec ma famille. efa tapitra hatreo ny momba ny fianakaviako, Je suis fini avec les choses que je faisais avant. efa tapitra ny zavatra fanaoko taloha, Là, je suis le Seigneur. fa zao a efa manara-dian'ny tompo. Je n'ai aucune excuse. Aucune. Tsy mana Aucune excuse. tsy manana fialantsiny ninina Parce intsony que ao, parfois, comme chrétien, satria indraindray tsika amin'ny on maha-kristianina peut avoir beaucoup d'excuses. dia manana fialatsiny maro isika. Ah, tu connais? Oui, de bonnes excuses. Andraindray ary fialatsiny tena rariny a. Ah, tu sais, mon frère, Hitanao rahalahy a, je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui tena tsy afaka makany am-piangonana androany parce qu'il y a un cyclone. satria misy cyclone 2000 kilomètres d'ici. any amin'ny 2,000 kilometatra ny eto a. Au cas, cet cyclone va venir très très vite. Sao dia tonga tampoka mantsy io cyclone io, Donc, je reste à la maison. dia aleoko aloha mijanona ao an-trano. Oh, mon frère, O rahalahy o, il pleut dehors. tena afiny ny orana e. Oh, mon frère, O rahalahy o, on peut avoir des excuses. afaka manana fialantsiny Je izy. ne veux pas dire qu'il faut mettre nos vies en danger. Tsy miteny velively akory aho hoe ataovy tandidomdoza ny Je fiainanao a, parle d'une cœur fa ilay toe-po mihitsy ny resahako, qui est prêt à suivre le Seigneur izay vonona ny anaraka ny tompo, sans des excuses. tsy miaraka amin'ny fialatsiny. Même ma santé peut devenir une excuse. Eny, fa na ny fahasalamako io aza dia afaka ataoko fialantsiny. Oh Seigneur, tu sais, je suis malade moi. Hitanao tompo, fantatrao tsara fa marary aho e. Tous les dimanches, je suis malade, Seigneur. Isaky lahy tompo dia marary foana. Mais on parle d'une cœur. Fa miresaka fo isika. On parle d'une attitude Miresaka toe-po isika, qu'on peut facilement avoir. izay mety ratovintsika, ananantsika. Mais là, quand on voit Élisée, Fa rehefa mijery any Elisa isika eto, c'est lui qui suit, lui dit reste ici. izy a dia manaradia an'ilay olona efa miteny aminy hoe mijanona eto. C'est une bonne excuse. Tena fialatsiny tsara L'homme de Dieu m'a dit hoe azo atao fialatsiny tsara mihitsy hoe ny lehilahy n'Andriamanitra de zao no rester miteny ici. hoe mijanona eto ianao. Mais non, Fa tsy a, il y avait quelque chose en lui misy zavatra tao anatiny qui tao a voulu quelque chose de Dieu. izay a tena misy zavatra nikatsahan'ny fatratra tao avy amin'Andriamanitra. Et la prochaine fois, la même chose. Ary a mitohy an'izay ihany koa dia mitovy amin'izany ihany, Il dit reste ici. dia niteny ihany izy hoe mijanona eto, J'ai quelque chose à faire là-bas encore. fa mbola misy zavatra ataoko ihany koa. Ary Troisième fois, intelo ihany koa, Reste fanotelony dia mbola niteny ihany koa izay mijanona quand eto. l'Éternel m'envoie à Jéricho, Maniraka any Jeriko indray Andriamanitra, il répondit. dia Verset hoy 4. izy Elisa andininy faefatra, L'Éternel est vivant et ton âme est vivante. raha velona koa Jehova, raha velona koa ny ainao, Je ne te quitterai point. tsy andaho anao mihitsy aho.
et il arrive à Jéricho. ka tonga tany Jeriko izy roa lahy. Et le fils de prophète Ary zanaky ny mpaminany lui dit aussi, zay tao a Jeriko niteny taminy ihany koa. est-ce que tu sais pas que ton maître va être enlevé aujourd'hui? Fantatrao va fa anio no angalan'i Jehovah ny tomponao hiala any ambony tany. Mais Élisée, Any ambony lohanao. il n'est pas distrait. Fa i Elisa dia tsy mba Il n'est pas mivezivezy ny sainy. distrait. Tsy mivezivezy mihitsy, tsy niova saina izy zany. Il sait qu'est-ce qu'il veut. Fa fantany ilay zavatra tena iriny. Il sait qu'est-ce qu'il... Il sait ou il connaît? Il sait qu'est-ce qu'il veut. Il sait qu'il doit rester près de cet homme. Fantany tsara ny zavatra nitadiaviny ary fantany hoe mila mijanona mitoetra eo amin'io lehilahy io izy. Pour recevoir quelque chose. Mba ahafahany mandray zavatra. Donc quand le prophète lui dit ça, il dit reste tranquille, restez tranquille. Dia rehefa niteny zany reto mpaminany reto azy an'izany hoe mijanona ianao a mipetra. Et finalement, Dia ny farany a verset 6, dia ny fahenina. il dit que... Et lui dit, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Ary hoe Eli tamin'ny masina ianao mijanona eto fa Jehovah efa naniraka ho any Mais Jordana. il a répondu Fa hoy Elisa la même chose. tovy ihany navaliny azy. Mais là, je veux voir, allons descendre un peu. Dia andao hijery any ambanimbany kokoa isika. Verset 9. Andininy fasivy. Mais là, ils ont comment on dit, crossed. Lorsqu'ils seraient passés, Élie dit à Élisée, demande ce que tu veux que je fasse pour toi, avant que je sois enlevé d'avec toi. Ary noho ny efa tafita izy roa lahy, dia hoy Eli tamin'ny Elisa, angatao zay ataoko aminao dia ny mbola tsy misaraka aminao aho. Élie a réalisé que il y avait quelque chose dans le cœur d'Élisée. Tsapany Eli zany hoe nisy zavatra tokoa tao am-pon'ny Elisa. Il y avait un zèle, Nisy zoto-po tao il y firetana, avait une vérité, nisy famarinana, il y avait une réponse nisy avaly te hamaly à l'appel de Dieu. hamaly ny antson'Andriamanitra. Et rien ne pouvait s'éteindre. Comment? Oui. Ary tsy nisy zavatra afaka namono an'izany tao aminy, nanala an'izany tao anatiny. Il était focused. Fa tena zay zany mibanjina ny masony sy ny fony sy ny sainy. Et finalement, Élie lui dit, Dia ny farany teny tamin'ny Eli hoe qu'est-ce que tu veux? angatao zay tianao. Et il a dit, Dia zao ny lazainy. Élisée répondit, qu'il y a sur moi, je te prie, une double portion de ton esprit. Ary hoy Elisa, masina ianao, aoka ny anjarandroa amin'ny fanahinao mba ho ahy. C'est ça que je veux, Seigneur. Zay ny zavatra Pas Seigneur, tadiaviko tompo. excuse-moi. C'est ça que je veux, Élie. Zay azafady, zay ny tadiaviko Elia. Mais je vous demande ce matin, Fa ny fanontaniako aminareo kosa amin'ity maraina ity. qu'est-ce que tu veux de Dieu? Inona ny zavatra mba angatanao amin'Andriamanitra? Est-ce qu'il y a un désir dans ton cœur, Misy fanirina avy ao am-ponao dans le service de Dieu? ho an'ny La service le service ho an'ny de Dieu. fanompoana an'Andriamanitra. Est-ce qu'il y a un désir? Misy fanirina ve etaeta? Comment tu veux servir le Seigneur? Ohatry ny ahoana ny tianao hanompoana ny Est-ce tompo? qu'il y a une réponse de ta vie, de ta part? Misy valiny amin'ny fiainanao sy ny amin'ny anjara tokony hoentinao ve? Pour dire, Seigneur, me voici. Ahafahanao tena miteny hoe ity aho tompo. Je n'ai aucune excuse. Tsy manana fialan-tsiny na inona aho. Je veux te suivre, Seigneur. Fa te hanaraka anao a tompo. Et je me demande moi-même, Ary na zaza manontany ny tenako ce matin, amin'ity maraina ity, qu'est-ce que je veux? inona tokoa no tena Parce que tadiaviko? le Seigneur nous a bénis, mes frères et sœurs. Satria isika anie tahin'ny tompo raha lasa anabavy e. Il y a des hommes que le Seigneur a mis devant nous. Misy reo olon'Andriamanitra zay napetraka Andriamanitra eo anoloantsika. Pas des anges, Tsy anjely des hommes. fa
reo lehilahy n'Andriamanitra. Il y a des hommes qui portent dans le cœur Misy an'ireo lehilahy n'Andriamanitra mitondra ao anatin'ny fony le cœur pour l'Église. ny fo an'ny fiangonana. Ils ont l'onction de Dieu sur leur vie. Manana ny ositran'Andriamanitra izy ireo amin'ny fiainany. Ce que je veux, Ny zavatra tadiaviko je veux le même cœur dia izao hoe mitady an'ny fo mitovy amin'izany pour ihany koa l'Église, ho an'ny fiangonana. comme ces hommes qui sont devant moi. Tahaka an'ireo lehilahy izay napetraka ny tompo eo C'est ça anoloana. que je veux. Ary izany tompo ny tadiaviko. Parce que je réalise, mes frères et sœurs, Satria tonga saina aho raha lasy anabavy. sans l'onction qui est sur leur vie, Raha vao tsy eo ilay ositra eo amin'ny fiainan'ireo, où aurait été, where would we be? taiza moa nisy atsika. Taiza moa nisy atsika. Serions-nous? Taiza moa nisy atsika raha tsy teo izy ireo. Et qu'est-ce que je veux, moi? Ary inona ny tena zavatra tadiaviko? Ces hommes que le Seigneur a mis devant nous, Manoloana an'ireo lehilahy n'Andriamanitra napetraka ny tompo eo ils ne sont anoloantsika. pas là pour toujours. Tsy hoe mandrakizay anie ireo e. Mais quand le Seigneur va les appeler, Fa rehefa iantso azy ireo amin'izay ny tompo, comment on va continuer? dia ahoana no hanoizatsika? Si on n'a pas cette soif dans nos cœurs Raha toka tsy manana an'izay hetaheta izay tsika ao am-potsika, pour recevoir d'eux ahafahantsika mandray na mandray ny vatsy avy le amin'izy ireo. même cœur qu'ils ont pour l'Église, Ilay fo ananan'izy ireo dia mangetaheta an'izany tsika ho an'ny fiangonana. ils donnent leur vie pour l'Église. Satria izy ireo dia manolotra ny fiainan'izy ireo ho an'ny fiangonana. Ce n'est pas juste les anciens, Tsy ny loha olona ihany zany. c'est des hommes qui donnent leur vie pour l'Église. Fa reo tsy loha olona fotsiny izy ireo hoe anarany zany fa manolotra ny fiaina mihitsy izy ireo ho an'ny fiangonana. Et ça doit me motiver Ary zany no tokony handrisika à ahy chercher quelque chose d'eux hikatsaka zavatra avy amin'izy ireny, pour continuer à marcher avec Dieu, ahafahako a mitohy mandeha miaraka amin'ny pour tompo, avoir le cœur du Seigneur, ahafahako a manana ny fon'ny pour tompo, prendre soin les uns les autres, ahafahako mikarakara ny rahalasy anabavy, pour accrocher à cet évangile ahafahako mifikitra amin'ity filazantsara ity qui est la vérité. izay fahamarinana. C'est pourquoi quand j'écoute la saine doctrine, Zany mahatonga ahy rehefa miaino an'ilay fampianarana tsy misy clé miny aho, ce n'est pas que de paroles, mes frères et sœurs. dia tsy teny fotsiny ireny rahalasy anabavy, C'est la parole de Dieu. fa C'est tenin'Andriamanitra la ireny. vérité de Dieu. Fahamarinan'Andriamanitra. Et je dois m'aligner avec cette doctrine Ary mila mampifanitsy ny fiainako amin'io fotom-pampianarana io aho, afin que je puisse grandir dans les bonnes voies du Seigneur. ahafahako mitombo ao anatin'ny lalana tsara izay hitondran'Andriamanitra. Aujourd'hui, quand on voit sur la télévision, Ankehitriny tsika rehefa mijery ny télévision, quand on écoute, rehefa miaino a, il y a tellement de choses sur la télévision. dia maro ny zavatra hitantsika amin'ireny fahitalavitra Il ireny. y a tellement de fausses doctrines, Maro ny fampianaran-diso, mais je dis merci Seigneur, fa miteny kosa hoe misaotra Tompo, car devant moi, satria eo anoloko tu as mis Élie. dia nametraka Eli teo anoloko Et je ianao. veux ce qu'il y a dans le cœur d'Élie. Ary a tena mikatsaka fatratra ilay ao anatin'ny Je ne fony parle Eli. pas d'un homme, Tsy miresaka hoe je olombelona aho a, parle de l'onction de Dieu. fa ilay ositr'Andriamanitra ny Je resahako. parle de cœur de Dieu Miresaka n'ilay fon'Andriamanitra pour aho son Église. ho an'ny fiangonany. Qu'est-ce que tu veux? Inona ny tadiavinao? Je ne veux pas profiter de l'Église. Za tsy te hanararoatra ny fiangonana. L'Église, ce n'est pas quelque chose de personnel. Ny fiangonana dia tsy an'olona tokana. L'Église, ce n'est pas pour moi. Tsy ho an'ny fiainako manokana, tsy ho ahy Je irery. suis qu'un serviteur. Fa za dia mpanompo fotsiny. Et je veux cette cœur Ary zay fo zay ny tadiaviko. que je vois dans le cœur de ces hommes qui sont devant moi. Izay tazako a ao anatin'ny fon'ireo lehilahy C'est ça n'Andriamanitra eo que je anoloko. veux. Ary zany no tena Et je tadiaviko. demande au Seigneur, Ary tena mangataka amin'ny Tompo aho. Seigneur, mets un zèle dans mon cœur Tompo mametra zotom-po ao anatiko ianao. pour rester prêt. Ahafahako mitoetra akaiky foana. C'est pas prêt géographiquement, Tsy hoe mifanakaiky a araky ny toetany zany na ny ara-jeografika, mais prêt dans l'esprit. fa mifanakaiky amin'izy ireo mifanaraka. Prêt à suivre. Vonona ny anaraka.
prêt à renoncer à mes propres... Non, mes propres... my own... mes propres idées, tsy te hijanona anatin'ny fomba fieverako manokana mes aho. propres Interprétation. interprétations de la parole de Dieu. Tsy te hitoetra zany aho ao anatin'ny fandikako manokana ny tenin'Andriamanitra. Parce qu'on peut facilement être comme ça. Satria ne mora fotsiny bolisarantsika Je ao suis là. anatin'izany e. Mais moi, je vois des choses comme ça. Hoe eto aho za eto ihany fa za manana fomba fijery tahaka izao. L'homme de Dieu nous montre comment servir le Seigneur. Ilay lehilahyn'Andriamanitra efa maneho amintsika ny fomba nimpotsika ny Mais tompo. non, moi je vois comme ça. Fa tsy zay fijeriko fa zao ny any Mais fijery. je veux avoir cette même cœur que Élisée avait pour recevoir de Élie. Fa za te hanana an'ilay toepo mitovy a, ilay te handray a, Elisa te handray a avy amin'ny fony Elia. Où tu es, mon frère, ma Aiza soeur? ho aiza ny misy anao ankehitriny Ce rahalasana matin, vavy. où tu es? Amin'ity maraina ity aiza ho aiza ianao a? Concernant l'appel de Dieu, Manoloana ny antson'Andriamanitra. où tu es? Aiza ho aiza ny misy anao? Est-ce que l'appel de Dieu est part-time? Moa ve efa lany andro? Aminao. Part-time. Quand je peux. Ay, ny antson'Andriamanitra ve a ohatrany hoe atao ohatrany hoe amin'ny fotoana izay mapety anao e. Tsy indraindray. Je me souviens, je viens d'arriver à Île Maurice Tamin'izaho vao tonga tany amin'ny nosy Maurice a, et on avait évangélisation. dia nanao fitona filazantsara zahay. Et il y avait un cyclone. Dia nisy Cyclone. cyclone tamin'izay. En même temps, Niaraka tamin'ilay nifanindry tamin'ilay fotoana zany. et dans mes pensées, je pensais, s'il y a un cyclone, Dia tao an-tsaiko tao izy raha misy cyclone il faut annuler dia alao foanana. cette évangélisation. Foanana io fitonana filazantsara io. Je dis encore, je ne suis pas en train de vous dire qu'il faut mettre nos vies en danger. Dia mbola veriko ihany tsy hoe atoloro ho tandidomidoza ny fiainanao akory Mais a. je parle d'un cœur. Fa miresaka foa zany. Et je crois que cet cyclone, il était à Rodrigue, près de Rodrigue. Ary tany amin'ny nosy Rodrika zany tany ho any nisy an'ilay foibean'ilay cyclone. Et le frère Roland, Dia rahalahy Roland tamin'izany. il a dit non, on va continuer. Dia izy rahalahy Roland mbola ataontsika le On izy. va faire Ho l'évangélisation. ataontsika le fitona filazantsara ka. Cet cyclone va disparaître. Fa njavony io cyclone io a. Mais moi, quand j'ai regardé la météo, Fa za rehefa nijery ny famantarana ny toetrandro a, tout ce que j'ai vu, dia zavatra hitako c'est la cyclone. dia cyclone. Mais lui, Fa izy a il a vu autre chose. dia zavatra hafa ny hitany. Et c'est cette foi que je veux. Ary zay finoany zay mihitsy nefa ny tadiaviko. Vous savez, parce que cette cyclone vraiment a tourné et parti. Fa ilay cyclone tokony ho avy zany a lasa mivily lalakafa dia lasa. Et c'est là où j'ai réalisé que Dia teo avy tonga saina hoe j'avais besoin de quelque chose d'autre dans ma vie. mila zavatra hafa kokoa eo amin'ny fiainana. Pour faire confiance au Seigneur. Afahako matoko ny tompo. Pour avoir cette foi. Afahako manana an'izay finoany Pour zay. voir des choses qui sont impossibles. Mba afahako mahita ny zavatra zay tsy azo heverina Impossibles pour Dieu. ho tonga azo heverina ao Pour amin'Andriamanitra. écouter l'appel de Dieu. Afahako miaino ny antson'Andriamanitra. Et de ne pas trouver la première excuse. Ka tsy tonga miaraka amin'ny fialatsiny voalohany a. Oh, la météo n'est pas bon O aujourd'hui. tompo tena ny toetrandro ane jereo. On va tout annuler. Andao ranga foanana. Vous savez, on était à Fort-Dauphin. Hitanareo nisy fotoana zay tany Fort Dauphin a, vao tsy ela teo zany. Semaine dernière, on était à Fort-Dauphin. Tamin'ny herinandro lasa zay tany Fort Dauphin a, Et il y avait un cyclone. dia nisy cyclone nefa. Il a plu. Avy ny orana. Et on était bloqué de partir là où on devait aller. Dia tokony ho any amin'ilay tanàna anankiray zany zay fa tsy afaka nyhetsika. Et qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Dia inona ny dikan'izany nefa ankehitriny? On est à Fort-Dauphin.
tao a fort dauphin On zay n'a rien à faire. tsy nisy atao zay tao a Qu'est-ce qu'on va faire? inona reny atao On hoe va casser un pause. hoe andao ranga tena akaina zany On satria tsy afaka va juste mandeha rester à la maison. hijanona ao an-trano On va boire du thé, hisotro dité manger du poisson. ihinana trondro Non. tsy a Oui. langouste Non. tsy a On a dit, si on va pas partir, j'oubliais le nom. ambosary raha ohatra ka tsy afaka midina any ambosary ihany tsika zany fa mijany eto fort dauphin On va pas trouver ça comme une excuse pour ne rien faire. da andao ranga tsy atao fialatsiny zany hoe tsy hanao Parce que ininina dans nos cœurs, satria ao am-ponay a il y a quelque chose pour l'église. manana fo izahay ho an'ny fiangonana Donc, noho izany a on va visiter les frères. andao ranga mangany On rahalahy sy va anabavy a encourager les sœurs. andao ampaherin'ny On ne ranabavy va pas rester à la maison. fa tsy hijanona atao trano On ne va pas dire, oh, Dieu nous a donné une bonne journée pause pour rester. Oui, bon pause à la maison. hoe hitentsika hoe mba nomeny tompo andro fialatsasatra kely zany hijanona atao On va trano pas trouver des excuses. fa andao tsy hitady fialantsiny Parce que l'excuse va te dire, satria io fialatsiny io ihany niteny aminao reste ici. mijanona eto ianao Mais qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? fa inona ny ao am-ponao Vous savez, marina même dans le livre de Proverbes, hitanareo nao amin'ny boky ny eo abolana aza il y a un homme qui dit, misy lehilahy miteny oh, je ne peux pas sortir. hoe tsy afaka mivoaka aho Parce qu'il y a un lion dehors. fa misy lio anao ivelany On doit pas devenir paresseux tsy dans l'esprit. tokony ho kamo ao amin'ny fanahy isika Sortir dehors? hoe hivoaka ny ivelany ve Oh, non, 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 non. lala Tu n'as pas entendu? tsy efa heninao nga Il y a l'orage dehors. fa mikotroka mikotrokotroka be ao ivelany Non, mes frères et sœurs, fa raha lasy anabavy a il faut répondre à l'appel de Dieu. fa mila mamaly ny antson'andriamanitra Chacun de isika nous. tsika tsiraray avy C'est l'appel de Dieu. zay no Quelle antson'andriamanitra grâce tena fahasoavana tokoa d'être appelé par le Seigneur. izany hoe nantsony ny tompo izany Quelle grâce d'être sauvé. tena fahasoavana zany novonjena Quelle izany grâce d'être enfant de Dieu. tena fahasoavana zany hoe zanak'andriamanitra izany Maintenant, fa am'izao kosa renonce à toi-même. aoka tsika andany tenantsika Prends ta croix eto ny azo fijalianao et suis le dia Seigneur. alohantsika hanaraka ny tompo Amen, mes frères et sœurs. amen Allons se mettre andaontsika debout. hitsangana androany Ce matin, mes frères et sœurs, amin'ity marain'ity raha lasy anabavy a c'est vraiment un moment tena fotoana zao a que Dieu nous donne. izay omen'andriamanitra atsika Chacun de nous. ho atsika tsiraray avy La parole qu'on a entendue, ny teny zay ce n'est pas pour rentsika ma femme, dia tsy ho an'ny vatoko ce n'est zany pas pour mon épouse, tsy hoe ho an'ny vatoko ce n'est pas pour mes enfants, tsy ho an'ny zanako ihany koa zany mais c'est pour moi. fa ho anahy ho ahy Je vous parle, teny aminareo aho mais la parole de Dieu, c'est pour moi aussi. fa ilay tenin'andriamanitra zay nitoriko teo dia ho ahy ihany koa Qu'est-ce que tu as dans ton cœur pour l'appel de Dieu? inona no ao anatinao manoloana ny antson'andriamanitra C'est quoi ton réponse? inona ny avalinao Comment tu vas manoloana an'izany? répondre? ohatry ny ahoana ny amalianao an'izany Avec un zèle? miaraka mizoto-po ve Ou tu vas permettre des excuses de prendre ta vie? sa amelan'ireo fialatsiny maro ianao a hibahany eo amin'ny fiainanao Prends mon cœur, oh Jésus, mon esprit, mes pensées. Je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. Je m'abandonne à toi.
Prends mon cœur, Jésus. Prends mon cœur, Jésus, mon esprit, mes pensées. Mon esprit, mes pensées. Je dépose ma vie et mes projets de tout mon être. De tout mon être, je m'abandonne. Je m'abandonne à toi Jésus. À toi Jésus, à toi Père, à toi Seigneur, à toi mon Sauveur, de tout mon être, je me confie en toi. Alléluia. Le Seigneur nous appelle, mes frères et sœurs. Miantso antsika ny tompo raha lasiana Le bavy. Seigneur nous appelle. Miantso antsika ny tompo. Il n'y a rien dans ce monde Tsy pour nous. misy ninina eto amin'ity zao tontolo zao ity. Peut-être au commencement, l'appel de Dieu était clair pour toi. Mety hoe tany am-boalohany a nazava tsara taminao le antson'Andriamanitra. Mais aujourd'hui, Fa amin'izao fotoana zao tu te trouves dans le monde. dia efa eny amin'izao tontolo zao indray misy Tu te anao. trouves avec un pied dans le monde. Na ny tongotra ho ilany efa any amin'izao tontolo zao. C'est comme si l'appel de Dieu a pris dernière position dans ta vie. Lasa dans ton ohatrany hoe cœur. lasa vodilaharana teo amin'ny fiainanao indray ilay antson'Andriamanitra. Mais le Seigneur ne va pas te relâcher. Fa ny tompo anefa tsy hamelanao. Il t'appelle. Fa miantso anao izy. Il a mis sa manteau sur ta vie. Nametraka ny kapotiny teo amin'ny fiainanao Il a ihany koa mis izy. son appel sur ta vie. Nametraka ny antsony teo amin'ny fiainanao ihany koa izy. Cet appel d'être un enfant de Dieu. Ilay antso amin'ny Mais mazanak'Andriamanitra. comment tu vas répondre? Fa ahoana nefa no hamaliana ho an'izany? Comment répondre Ahoana no hamaliana ho an'izany? où tu es ce matin? Aiza ho aiza ny misy anao amin'ity maraina ity. Et si tu es là ce matin Ary raha tonga eto ianao amin'izao maraina izao et tu réalises que cet appel ka tsapanao fa io antso io est devenu quelque chose loin de toi, dia efa renao mihitsy ny nanalavitra anao ilay antso, mais tu veux tuer ce bœuf. fa te hamono an'io omby io kosa nefa ianao. Tu veux dire au revoir à le passé. Te hanao veloma ny lasa rehetra ianao. Tu veux dire au revoir à tes plans Te hanao veloma ny planinao sy ny drafitrao pour rehetra ianao répondre à l'appel de Dieu. ahafahanao mamaly ny antson'Andriamanitra. Ce matin, le Amin'ity Seigneur maraina nous ity a appelle. dia miantso antsika ny tompo. Et si tu es là et tu es frais Ary raha tonga eto ianao ka tsotra marina ao et tu am-ponao veux cette zèle pour l'appel de Dieu, ka te hanana an'izay firehetana izay ianao amin'ny nous antson'Andriamanitra voulons prier avec toi. dia te hivavaka ao anao izahay. Tu dis, je réalise aujourd'hui Dia aoka ianao hiteny hoe tsapako tompo ankehitriny que je suis loin fa lavitra aho, de cet appel. lavitra n'ilay antso Mais aho. comme Élie, Fa tahaka ny Eli, je veux répondre. tahaka ny Elisa te hamaly aho. Tu peux venir, mon frère, ma soeur. Afaka manantony ety aloha nareo raha lasiana bavy a. On va continuer à louer le Seigneur. Dia itoy a hideran'ny tompo ihany isika. Et tu peux venir, on peut prier ensemble. Fa raha manantony eto ianao dia hivavaka hiaraka isika. Alléluia. Alléluia. Viens, ma soeur. Manatona ranabavy a, Mon frère. manatona Permets le rahalahy. Seigneur à toucher ton cœur ce matin. Mamela ny tompo hikasika ny fonao amin'ity maraina ity a. Que l'appel de Dieu soit clair. Aoka hazava aminao ny antson'Andriamanitra. Ce n'est pas un appel juste pour devenir un prophète. Tsy hoe antso a ho tonga mpaminany C'est fotsiny io. c'est un appel pour être prêt de obéir à la voix de Dieu. Fa antso mihitsy io a tena hoe anaika akatoa ny À feon'Andriamanitra, mettre, pour mettre ta lalan'Andriamanitra, vie dans les mains du Seigneur. mba metrahanao ny fiainanao eo an-tanan'ny tompo.
te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. On va chanter encore. Je donne mon cœur. Il ne m'appartient plus. Ce que j'ai de meilleur, oui Seigneur, tout est pour Toi, Jésus. un parfum de valeur sur toi est répandu. C'est l'offrande de mon cœur. Je suis à À toi, Jésus, prends mon cœur. Prends mon cœur, prends mon âme, je te donne tout. Prends ma vie, Seigneur. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Mon cœur est à toi. Tout à toi. Alléluia, alléluia, alléluia. Seigneur, nous sommes là devant toi ce matin. Tompo tonga eto anatrehanao zay am'ty maraina ity a. Tu vois, Seigneur, les cœurs qui sont là. Hitanao reto fo manantona eto reto. Tu vois le vie, Seigneur. Hitanao ny fiainan'izy ireo. Tu vois la sincérité dans le cœur. Hitanao ny fahatsorany fon'izy ireo. Fais quelque chose de nouveau dans le cœur, Seigneur. Aoka ianao Ce anao matin, Seigneur. zava-baovao ao am-pon'izy ireo am'ty maraina. Touche le vie, Jésus. Kasio ny fiainan'izy ireo Jesosy. Qu'ils voient ton appel Aoka izy encore une ireo. fois. Aoka izy ireo hiverina tazana ny antsonao indray. Et pour répondre à ton appel, Jésus. Ary ahafahan'izy ireo mamaly ny antso anao tompo. Rien n'est impossible avec toi, Tsy misy Jésus. tsy hainao atao Andriamanitra ô. Ranime un feu nouveau dans le cœur. Aoka ianao hamelona afo vaovao indray ao am-po. Ranime un cœur nouveau, Aoka ianao Seigneur. hamelona fo Ranime un vaovao. feu. Hamelona afo. Tout est possible avec toi, Seigneur. Ny zavatra rehetra dia hainao atao Merci Andriamanitra pour ô. mon frère Jésus. Saotra ny amin'ny rahalahiko Andriamanitra ô. Merci pour la vie. Saotra ny amin'ny fiainany. Merci pour ta grâce, Jésus. Saotra ny amin'ny fahasoavana Jesosy. Qu'il voit combien tu l'appelles, Seigneur. Aoka ho hitany hoe miantso azy Pour marina tokoa marcher ianao. avec toi. Andehanany miaraka aminao. Pour obéir à ta voix, Jésus. Ankatoavany ny antsonao. Lalanao. À ne pas rester fermé en lui-même. Mba tsy anakatona ny tenany ao anatiny ao Mais izy. Seigneur, tu veux utiliser sa vie Fa te hampiasa ny fiainana ianao pour ta gloire. ho an'ny voninahitra ao. Je prie, Seigneur, je prie pour ma sœur. Fa afaka koa ho an'ny Je anabaviko. prie pour cette couple, Seigneur. Fa afaka ho an'reto vady reto aho. Tu les appelles pour te servir, Jésus. Miantso azy ireo ianao mba hanompony izy ireo anao. Fais ton œuvre en eux. Seigneur. Manaova asa ao anatin'izy ireo tompo. Que l'appel de Dieu Ny antson'Andriamanitra soit quelque chose qui est vrai. dia aoka ho marina eo amin'ny fiainan'izy ireo. Toutes les passées, Seigneur. Ny lasa rehetra tompo Ce matin, amin'ity marain'ity que ma sœur et Aoka mon frère, ny rahalahiko sy anabaviko ils voient que ta grâce est suffisante. dia aoka hita izy ireo fa ampy ny fahasoavanao Tu es là, Seigneur. satria eto ianao. Touche le vie, Kasio ny fiainan'izy ireo, la famille, Jésus. ny ankohonany, Tout ce que tu as besoin de faire dans le cœur, ny zavatra rehetra mila ataonao anatin'ny fo. qu'ils répondent à ton appel. Aoka tompo hamaly ny antsonao Je izy prie ireo. pour mes frères et sœurs ce matin. Vavaka tompo andrala sy anabaviko Je prie pour ma rehetra. sœur, Jésus. Vavaka ho an'ny anabaviko. Touche-la, Kasio izy,
touche son cœur. Kasio ny fony. Que ton appel soit clair dans son Aoka cœur, Seigneur. azava ao anatin'ny fony ny antsonao Qu'elle Andriamanitra. peut voir que rien n'est impossible avec toi. Ary aoka tompo ahita izy fa tsisy tsy hainao Que tout est atao. possible, Jésus. Hainao atao ny zavatra Tout rehetra est possible, Jesosy. Seigneur. Hainao atao ny zavatra Merci rehetra. pour ton appel, Seigneur. Saotra ny amin'ny antsonao tompo. Touche ma soeur ce matin. Kasio ny anabaviko amin'ity maraina ity. Elle est sincère dans son cœur. Tsotra ao am-pony izy. Mais ton appel est plus que des choses qu'elle fait. Fa ny antsonao nefa dia ambony ny zavatra rehetra ataony andavanandro. Mais que dans son cœur, Seigneur, Fa ao anatin'ny fony ao qu'elle soit tompo. un zèle. Aoka izy zoto-po. Un zèle pour te servir. Firehetana mba hanompo anao Merci pour Jesosy. mes frères et sœurs, Seigneur. Saotra ny amin'ny rahalasy anabaviko Merci tompo. pour la vie. Saotra ny amin'ny Merci pour ton fiainana. appel, Jésus. Saotra ny amin'ny ny antsonao. Fortifie mes frères et sœurs. Jésus. Ampahirezo ny rahalasy anabaviko rehetra. Alléluia. Dans le nom de Jésus. nous Amin'ny prions. anaran'i Jesosy no ny vavahanay. Merci, Seigneur. Saotra tompo. Mais dans mon cœur, Seigneur, Amen. Apetra ao am-poko tompo. quelque chose de nouveau. Zava-baovao. Mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Afo vaovao. Un feu nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, Mametra ao am-poko tompo. mais dans mon cœur, Seigneur, quelque chose de nouveau. Zava-baovao. Quelque chose de nouveau. Mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Afo vaovao. Un feu nouveau. Allons chanter encore. No Du iraitsika cœur. fotsiny zany a. Mais dans mon cœur, Seigneur, Mametra ao quelque anatin'ny chose, foko a. quelque chose Zava-baovao. de nouveau. Mais dans mon cœur, mais dans mon cœur, Seigneur, un feu nouveau. Un feu nouveau. Alléluia. Alléluia. Ce matin, Amin'ity maraina ity a. ce qu'on va faire, Zavatra ataontsika on va prier dia hivavaka isika. pour tous nos frères et sœurs qui sont. Hivavaka ho an'ny rahalasy anabavy rehetra Je vais eto demander à nanatony mon eto. frère. Mangataka an'ireo rahalako a. Il y a aussi Rahalako a. Fali, Dia faly ihany Fiali koa et Thiori. i rahalahtsiory a. On va prier. Dia hivavaka miaraka On isika. va faire confiance au Seigneur Tena tokony tompo isika pour tous les frères et sœurs qui ho sont. an'ny rahalasy anabavy rehetra izay manantony eto aloha Amen. eto. Je sais qu'il Amen. y a d'autres frères qui sont là. Fantatra hoe misy rahalafa ihany koa eto a. Et je vais vous demander. Dia mangataka aminareo aho. Allons prier pour Andao tsika hivavaka ho azy ireo e. les sœurs. Rahalahy rehetra izay. Car le Seigneur, il veut bâtir son église. Satria ny tompo a te hanorina ny fiangonany a. Amen. Amen.
Alléluia. Dia isaorantsika ny tompo izay fotoana teo izay a. Ny tompony ampahery anareo, ny tompony ampitombo mandrakariva ny antsony ao anatinareo, ary tsy ho an'izay nitsangana tety ao fa ho anareo izay mipetraka ihany koa. Dia ny tompony atateraka an'izay ho amponareo, dia izy anie no ampiasa anareo amin'ny zavatra rehetra. Dia misaotra ny rahalahy Eugène tsika, tena voaray ny afatra tompoko. Dia ny tompony ampitombo mandrakariva amin'ny fahasoavana ao aminy. Dia misaotra andreo rahalahy ihany koa izay avy any ivelany a, izay manandrika eto. Endry izy menankavy tonga amin'ny fotoana anankiray izay nanafaran'i Jesosy mpianantsika. Tamin'ny andro namadiana azy ny tenin'Andriamanitra. Rehefa nahita andreo mpianatra izy araka ny toriteny teo, namaly ny antso, vonona ny ala amin'ny tany, vonona ny andao ny fianakaviany, vonona ny andany tenany. Dia izao ny tenin'i Jesosy hoe ny nofoko izy ny tena fihinana, ary ny rako ny tena fisotro. Ka nao vinanareo miara-mihinana, dia aoka ho tsarovanareo fa efa mato anareo efa njalo anareo efa nitondra ny fahoriana, efa netiko ny fahotanareo. Ary aoka fantatrareo fa raha nomboana teo amin'ny anzy fijaliana aho, dia ny ozana tokony niatra taminareo no nahatra tamiko, mba ho raisinareo ny fitahiany Abrahama. Noho izany dia izao ny tenin'i Jesosy ho andreo olona ireo hoe tsaroa foana izany. Ary rehefa miara-mihinana ihany koa nareo, dia tsaroa fa ianareo dia rahalahiko, ianareo dia anapaviko. Dia izay ny antony andraisantsika an'izao kapoaka sy mofo izao. Efa azo zaraina ve le? Eny ary rehefa voarainao zany mofo eny tananao dia mifampiandritsika. Rehefa voarainao mofo eny tananao dia manomboka misaoran'Andriamanitra, manomboka mankasitrahany Jesosy fa raha tsy Jesosy no tonga nofo tetỳ ambonin'ny tany, tsy toy izaho zasy ianao. Raha tsy izy no nitondra ny fahotako, raha tsy izy no nitondra ny aretiko, raha tsy izy no nitondra ny fahoriako sy ny fahantrako, dia tsy tahaka an'izao zasy ianao. Noho izany dia raha eo ny mpendraikitra dia tonga dia zaraina. Ay moa, ahoana ny fanaonareo? Samy mandroso dia maka. Eny ary, dia tonga dia samy mihinana. Miala tsiny moa? Ny fampiandry? Ay, samy mandroso izany samy mandroso izany dia maka dia mifampiandry. Sufijalianao no fioir. Satria efa mipelatananao ny mofo dia manomboa misaotra an'Andriamanitra, satria atsiaro ianao fa noho ny amin'ny nofon' Jesosy noho ny amin'ny fahantrany, noho ny amin'ny fijaliany, dia manana ny fiainan'Andriamanitra itsika. Ny ten'Andriamanitra koa dia nilaza fa nalain'i Jesosy hoe ho amin'ny tenany ozy izy nitoetra antsika taloha, dia nomboana niaraka taminy. Izany hoe ilay izaho ratsy, ilay izaho tsy mendrika zany, nalaina napetraka teo amin'ny tenany ara lasa anabavy dia lasa an'izany. Dia izay nahatonga antsika ny tsara sisa navelan'Andriamanitra ao antsika. Ao daholo ve? Andao ara hiaraka hihinana antsika ara lasa anabavy.
misaotra anao tompo fa afaka natsiaro fa nofinao ny tena fiainana, afaka natsiaro fa lasa anao ny fanitrana, afaka natsiaro fa lasa anao ny aretina, afaka natsiaro fa efa nalevina anaraka taminao izay taloha, ary ankehitriny fiainam-baovao. Mankasitraka Jesosy eo. Alleluia, amen. Tena indray ny kapoaka kozy dia ozy izy hoe ity ozy izy ny raha fanekena dia hiaraka isotritsika. Misaotra anao tompo ny amin'ny rahanao izay tsarovanay, fa raha tsy noho ny amin'ny rahanao dia tsy masina izay. Raha tsy noho ny amin'ny rahanao izay nanaisotra ny fahotanay, raha tsy noho ny amin'ny rahanao dia tsy voavidy izay ary tsy fanananao izay. Dia mankasitraka ny amin'izany ainao latsaka izany, fa ny ainao nalatsaka mba ho vela izay. Dia misaotra ny amin'izany fitiavanao izany Jesosy, anao ny dera sy ny ajaran'ny voninahitra mandrakizay. Amen. Dia mahazo ny toerantsika izany. Alléluia. Mankasitraka antsika izay nanaraka mivantana mianatra ianao koa tany amin'ny toerana nanaraka mivantana mianatra ianao koa tany amin'ny toerana isanao dia tain'Andriamanitra tsika tsirairay avy. Dia izay ny fotoanantsika tamin'ity androany ity. Mino fa ny tain'Andriamanitra manokana tsika tsirairay avy dia tsika tiaka mafy an'Andriamanitra, voninahitra ao an'Andriamanitra ny amin'ny fotoanandroany sy afaka namanginy atsika tandroany. Dia mankasitraka manokana ny rahalahy Eugene tain'Andriamanitra manokana, dia rahalahy koa izay niaraka tamindra rahalahy Résisy sy rahalahy Florian, dia rahalahy koa izay niaraka tamindra rahalahy Résisy sy rahalahy Florian. Dia filazana amin'ny alarobia ho avy izao manomboka amin'ny 3 ora dia misy fotoana eto, fotoana izay ahafahana manaraka ny ilay afatra tsisy kilema moa zany izay hoentin'ny rahalahy Michi, pasteur Michi, ka nasana antsika tsirairay avy izany fotoana izany. Amen. Ka raha manana fotoana ianao zany dia amin'ny alarobia amin'ny 3 ora eto amin'ity toerana ity no ahafahana mandre an'izany tenin'Andriamanitra izany izay zava-dehibe ho an'ny fanahintsika tsirairay avy izany ka saintsika tena hoe tonga soa ianao na tsy eto amin'ity fiangonana ity fa tonga soa foana ianao hanatrika an'izay fotoana izay amin'ny alarobia, manomboka amin'ny alarobia ilay izy isaky ny manomboka amin'ny alarobia ilay izy isaky ny alarobia, manomboka amin'ny 3 tsy amin'ny alarobia, manomboka amin'ny 3 tsy amin'ny alarobia izao fotsiny satria mbola misy session ny amin'ny 20 any ilay izy dikan'izany tena zava-dehibe ilay izy ho fitahiana ny fanahintsika tsirairay avy amin'izao vaninandro izao ahafahantsika koa tena mandroso hatrany hatrany ao amin'ny tompo dia asaintsika tsirairay avy ao anatin'izany manomboka amin'ny 3 ora dia izana ho tapitra amin'ny 10 ora izany fotoana izany. Izay ny dia ny lahaty moa zany samy maka amin'ny fiangonana misy azy fa ny alarobia moa zany ny angatahana amintsika io ho avy zany raha afaka ianao. Dia filazana manaraka fivoriana ho amin'ny tanora amin'ny 3 mars ho avy izao. Dia tsika tika mafy an'ny tompo amin'ny tanora rehetrarehetra moa zany 30 mars fivoriana ho amin'ny tanora dia asaina zany ny tanora tsirairay avy afaka manasa tanora koa avy amin'ny 2 ora sasany lahady hariva io 30 mars io ny fotoana ho an'ny tanora eto amin'ny ity toerana ity. Dia filazana ho an'ny rahalahy rehetrarehetra eto amin'ny fiangonana amin'ny talata ho avy izao na bavy koa afaka tonga moa zany talata hariva talata après-midi manomboka amin'ny 2 ora dia amin'ny telo ery Ambatobe, tsy hoe trano Ralahy Mansour fa trano tena hoe tena fanompoana ilay izy ho antsika tsirairay avy satria samy nandray fahasoavana antsika tsirairay avy dia manasantsika zany ho avy izay afaka amin'ny talata amin'ny 3 ora eny Ambatobe anadio ny trano amerina ny zavatra rehetrarehetra ao amin'ilay trano moa zany dia aoka isisitsika ao anatin'izany fanompoana izay apetraky ny tompo eo anoloantsika izany. Filazana manaraka koa amin'ny zoma ho avy izao ho an'ny rahalahy ihany zany dia manasa antsika satria ny radio ery ambony ery Pasapito dia ampidinina ity daholo ny fitaovana rehetrarehetra dia mangataka tanana avy amin'ny rahalahy moa zany amin'ny zoma maraina
zoma maraina amin'ny 6 vora eo amin'ny météo ny fotoana zany tonga dia ny météo ny fotoana amin'ny 6 vora eo amin'ny météo ho atsika zay rahalahy moa zany afaka dia batanetany aty ambany aty amin'ny zoma ho avy izao. Zay ny filazana. Ay anaraka slide sika reo mission zay misy moa zany eo amin'ny voan'ny city amay afahantsika mivavaka ho an'ireo fotoana rehetrarehetra reo satria misy mission efa nanomboka tamin'ity mois de février fa mbola mitohy ihany zany amin'ity taona amin'ity mois de mars ity be da be izy ireo mba ho tsaroantsika mivavaka moa zany mission rehetrarehetra zany dia arahantsika aloha zay slide zay amin'izao fotoana izao.